Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavage kely ho finaritra ny tontolo andronao. Lolain TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Feno folo taona androany nanendrena ireo ministra efatra voalohany gouvernement tatetezavita teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Ministra efatra no nitendrena tamin'ny fotoana io. Iverenantsika ao anatin'ny fampalalam-baovao ny mahakasika izay. Mbola tsy totanera ny fampiasana aji eto Madagasikara. Ankoatra ny fandefasana taratasy, betsaka ny mampiasa ny timbre anaovana collection philatélie. Maresaka iraisam-pirenena mbola mitoy ny hetsika ataon'ny Gilets jaunes any France. Miditra amin'ny acte 17 izy ireo ankehitriny. Olona ray naratra mafy teo anoloan'ny antenimieram-pirenena frantsay tao Paris. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manazanary anaraka izany hatramin'ny farany. Anamboantsika ny vaovao dia hita soritra ny finiavan'ny mpitondra iasa ho an'ny vahoaka sy ampandrosan'ny firenena amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny velirano 13 izay sokajiana ho 5 mazava tsara. Tamin'ity herinandro ity nyroso teny anivon'ny antenimieram-pirenena ny politika mpanjakana ankapobeny arahoany matonda Tsorotry Fezora Valy. Ahitana taratra ny fahavononana hanenjika ny fahatarana Madagasikara amin'ny lafiny fampandrosoana ny politika mpanjakana ankapobeny naroso ny Praiministra lehibe ny governemanta teny amin'ny antenimieram-pirenena ny fiandohany ity herinandro ity. Voanja ny 970 amin'ny lalam-panorenana. Tonga teny amin'ireo solombavam-bahoaka mialoha ny fataperan'ny fotoam-piasan'izy ireo ny politika ankapobeny fanjakana ho tanterahana ao anatin'izao fitondrana vaovao izao. Hita soritra anatin'izany politika havadika ho programan'asa izany ny velirano nataon'ny filohan'ny Repoblika. Misongadina voalohany amin'izany ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana eo amin'ny sehatra rehetra. Afaka roa volana ahatonga angidim-by miisa 5 ny fanjakana hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana. Raha toa ihany koa ka olana fandre matetika ny tsy fisian'ny solika na fitaovam-pitaterana ampiasain'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny asany. Lasa ny filohan'ny Repoblika nandritra ny filakevitry ny ministra farany teo fa ho vatsiana fitaovam-piadiana, fiarakodia ary moto ireo mpitandro ny filaminana ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany amin'ny atsakany sy andavany. Ho atsangana ihany koa ny fonja vaovao manana arofenitra manokana na prison spécialisée de haute sécurité hitanana ireo izay nanao heloka behivavy toy ny vonon'olona, alatromby, fanafihana amin'ny tampiadiana sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny ady amin'ny fakana ankeriny izay tsy maintsy horavaina ireny tambazotra ireny ho hiatran'ny filohan'ny Repoblika. Tsy maintsy ahazoana vokatra tsara atao anatin'ny enim-bolana, hanatsara sy hamerenana ny fandriampahalemana, antanàn-dehibe sy ambanivohitra. Manoloana ny lozan'ny tranga teny ampamarinana sy ny manodidina. Nandray ndraiky ny avy hatrany ny mpitondra namindra ireo mponina eny an-toerana. Etsy amin'ny village voaran-dotam-penaka sy any Iaranandriana Ambohitra Atrimo, izay tanin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary asa vaventy no namindrana azy ireo. Toerana maro eo amin'ny manodidina ihany koa no tany domondoza ka tokony handraisana fepetra. Mponina any amin'ny 730 tafo no voakasika ka tokony afindra toerana. Efa nomena ny baiko amin'ny anatanterahana audit amin'ireo fahazon-dalana anorina eny an-toerana, indrindra ireo tany-domondoza. Ankoatra izay, hita soritra ny finiavan'ny mpitondra hanova endrika ny fitantanana ny firenena ary amerina ny fitsipim-pitondran-tena mendrika tokony hanana ny tompon'andraikitra tsirairay avy. Hita izany tamin'ny fanasaziana ny mpiasa-mpanjakana teo anivon'ny ministeran'ny positra sy ny fifandraisan-davitra sy ny mpamiliny, ny sisika sy ny songon-dalana.
baiko efa nomena azy ireo raha tsy haivona ny tsy hampaneny larson eny an-dalambe. Anisan'ny fiapetrany raisina nandritra ny filakevitry ny minisitra ny alakamisy lasa teo ihany koa ny tsy tokony isin'ny fandanimpotoana sy fandaniana amin'ny antony tsy makaiza loatra ataon'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Tsy ho azon'ireo mpiasam-panjakana atao intsony araka izany ny manatitra na mitsena lehibe na andrim-panjakana tonga na koa andeha amitahiraka any ivelany. Mbola maneho izay finiavan'ny fitondrana hiasa ho an'ny vahoaka izay ihany koa ny atongavan'ireo sambo mitondra ny vary amidy mora manerana ny nosy afaka 2 herinandro eo. Atsangana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika, ny birao handray ny fitarainan'ny be sy ny maro mikasika ny fomba fiasa eny anivon'ny sampandraram-panjakana rehetra. Ataony fanadihadiana ary ampitaina ny tompon'andraikitra rehetra voakasika sy ny fitsarana ny raharaha. Ity paikady ity izay antenaina sy azo antoka fa ampiaina tsikelikely ary anafoana ny kolikoly eny anivon'ireo rafitra samihafa misahana ny raharaham-bahoaka. Raha ny hita aloha hatreto voatana ny fanambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisan'ny fahefana asa fa tsy kabary. Feno folo taona androany nanendrena ireo minisitra efatra voalohan'ny gouvernemanta tetezamita teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Minisitra efatra no tendrena tamin'ny izany fotoana izany. Iverenantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity mahakasika izay. Miantarandriana efa. 10 Febroary 2024, 10 Febroary 2024. 10 taona katroka androany ny fanendrena voalohany ireo minisitra efatra nandrafitra ny gouvernemanta tetezamita. Raha iverenana ny tantara, taorian'ny nanendreny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina, ny Monja Rondefo Prime Ministra ny fitondrana tetezamita ny fafitony volana Febroary 2024, io nanendrena minisitra efatra io teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Voatendry ho ministry ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana tamin'ny fotoana io, i Ajo Andriananarivelo. Benjara Zafy Mahaleo kosa no ministry ny vola sy ny teti-bola. Organisa Rakoto Miantarizaka no nitendrena ho ministry ny filaminana anatiny, ary Masimana Manantsofo no ministry ny aditany. Izy ireo raha tsy haivina izay isan'ireo nandray anjara voalohany mivantana tamin'ny tolona izay nataon'ny vahoaka malagasy ny taona 2024. Tany amin'ny volana aprily 2024 ankilany no nanendrena ireo ministra hafa nameny ny fandrafetana izany. Ao anatin'ny sehatra ny politika izay hatrany dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny Fionambe faharoa amby 30 ny vondrona afrikanina. Izany nanatrika an'izany ny filoha malagasy filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Miantarandriana. Nanomboka androany maraina ny Fionambe faharoa amby 30 ny vondrona afrikanina izay totosaina any Addis Abeba. Nanatrika ny fivoriana tseram-potoana ny ireo filoham-pirenena sy gouvernemanta ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Voafidy tantana ny vondrona afrikanina ny filohan'ny Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa. Etsy ankilany samy niarahaba ny filoha Andry Rajoelina avokoa ireo mpitondra afrikanina taoriany nanatotosany lahateny nandritra ny lanonam-panokafana ofisialy noho ireo dingana ara-demokratika vita teto amin'ny firenena izay totosa tao anatin'ny fitoniana. Mandritra ny Fevrier misy ireo fivoriana andraisan'ny filoha malagasy anjara ary isy ihany koa ny fionana manokana amin'ireo filoham-panjakana sy solotena ambony ary mpandraharaha sy mpamatsy vola. Anatin'ny fanamafisana ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izao fandraisana anjara izao. Lohahevitra lehibe ho resana amin'ity fivoriam-be ity mikasika ny mpitsaopinenana, olona nafindra toerana sy naverina makany amin'ny vahaolana maritra ho an'ny fifindrana eto Afrika. Ity raha tsy haivina no fitsidiana voalohany any ivelany nataon'ny filohan'ny Repoblika taoriany nandraisany fahefana feno. Naniozantsika ny vaovao kosa indray dia ho atsaraina ny kalitaon'ny vokatra natoraly na bio ahafahana mifaninana amin'ny tsena iraisam-pirenena fampivoarana ny vokatra malagasy izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny politika mpanjakana. Michela Renardo. Ny tsena Europeana no mitana ny laharana voalohany amin'ny fandraisana ireo vokatra vita malagasy. Raha toa ka mbola mipetraka olana ho an'ireo mpandraharaha malagasy ny fanondranana ny vokatra vita malagasy, raha ny fanazavany tompon'andraikitra avy eo anivon'ny EDBM nahitana fiakanana izay fahavitriana izay. Vitrika tokoa ny opérateur malagasy, tsena misokatra io miakatra isan-taona 15% croissance isan-taona amin'ny io zany tena vokatra tena tadiavin'olona zany ao amin'ny tsena iraisam-pirenena. Donc tsena ho antsika zany isan'izay 90 milliards de dollars ny marché bio
ana amin'ny tsena iraisam-pirenena misokatra miakatra foana zany io isataona anjarantsika zany no mamokatra bebe kokoa mahazo an'izay fili aby eo fa misokatra ary ny olona tena manantena mihitsy ny hoe vokatra avy amin'ny Madagasikara tena hoe mahate izy aiza daholo le tsy valianareo biolojika fa tena vony izay hividy. Etsy ankilany rano fanazavany ny tompona andraikitra eo anivy ny ministera ny fambolena tafitra tanteraka ao anatin'ny politika mpanjakana ny fanatsarana ny kalitaony ny vokatra vita malagasy. Azo atao hoe taiminina tsara be zany zao atsika malagasy manatrika an'io salon biofar io any Nuremberg moa izy io ary afahantsika mampiseho ny vokatra vita malagasy ary iny moa tafitra tsara ao anatin'ny cadre ny IEM ary traduise au niveau PGE tsy maintsy iroso amin'ny fanatsarana ny kalitao eo amin'ny resaka famokarana moa zany mba hifanandrify amin'le filany le orinasa manodina mba hafahana manondrana any ivelany. Zay zany tena jerena amin'izy ary mila jerena ihany koa hoe resaka vidin'entana moa zany tsy maintsy mifanandrify amin'le tolotra tsinady any ivelany ary zay moa anisany hoe mbola mampatanjaka amin'ny Madagasikara satria ny coût de facteur atsika mbola anisany hoe atonony afaka miditra amina concurrence internationale. Raha ny fanadihadiana natao raha ny teto andrenivohitra manokana miisa 8,730 ireo orinasa niforona ny taona 2024 manodidina ny $100 miliara kosa ny volana ampidiry ny fanondranana vokatra natoraly tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny taona 2024 hatrany. Fa latabatra miisa roa fitaovam-panjakana no kasaina voakantsokosoko io maraina io tetsy amin'ny tranombokim-pirenena. Tratehaka teo ampamoana izany ny tale iray eo anivon'ny biblioteka nasionalina Anosy. Michela Anarjonatra. Androany tokony ho tamin'ny 7 maraina tale iray eo anivon'ny tranombokim-pirenena no namoaka latabatra miisa roa, latabatra izay fitaovam-panjakana. Raha ny fanadihadiana nanomboka ny alaka misy teo no efa niezaka nanontany mpiambiny ity farany ireo olona miasa androany. Tonga teny an-toerana io maraina io ny vady tany. Raha ny fanazavana tsy nanaraka ny lalàna ny fomba namoahana ireo entana ireo. Nisy no hita teo amin'ny ilay taratasy dia nisy ny antenany ihany. Raha tsy ahivana, eo ambanin'ny fiahiany ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny tranombokim-pirenena eto Anosy. Raha ny fanadihadiana natao hatrany, tsy nampahafantarina ireo tompona andraikitra hatramin'ny androany izao famoahana entana izao. Raha tsy ahivana dia voararan'ny lalàna ny famoahana entam-panjakana andro tsy fiasana sy tsy nahazoana lalana mazava. Mitoy ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika ny mahakasika ny raha fankana-keriny any tsara tanàna. Feo ihany koa ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny tao am-pilalaovana 2024 eo amin'ny taranja ara-panatanjahantena motocross. Rehefa avy eo ary. Et maintenant, avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'Internet pour la Saint-Valentin. À l'achat d'un Telma Net One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, sa fidque numéro 1 malagasy. Misy Vaovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri Vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina ento fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Un kilomètre. 2. Richard? Je sais pas, je suis américain. On compte en miles, pas en kilomètres. Donc alors combien de miles c'est à ton avis? D'un autre côté, si on essaie pas, on saura jamais.
n'est qu'un immense parc de loisirs. L'aventure s'achète sur catalogue. Programmée, formatée. Le moindre danger a été systématiquement évacué. Au hasard d'une rencontre, j'ai pris une décision. Il faut construire. Il n'est pas question que je meure aujourd'hui. Araka ny hitantsika teo eny la plage izay indray no horonan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Kolo TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia olona efatra indray nisy naka ankeriny eto amin'ny distrikany Tsaratanàna ny farany herinandro teo. Vola mitetina 10 tapitrisa ariary no takiny ireo mpakan-keriny amin'ny zany mampiona araka torso. Vola mitentina 10 tapitrisa ariary no takalinaina takiny ireo mpakan-keriny an'ireo olona miisa efatra tamin'ity farany herinandro ity tany Tsaratanàna. Raha ny fantatra dia chef zap ao amin'ny farim-piadidim-pampianarana any Tsaratanàna ny iray amin'ireo. Mbola ao anatin'ny fikaroana tanteraka ny mpitandro ny filaminana ankehitriny raha ny tatitra voaray avy amin'ny lehibe ny kompania any an-toerana androany. Ilay olona efatra mbola any zany ilay mbola tsy any tam'izao mbola tsy avitra aloha. Mbola anatin'ny manao an'ilay fikaroana zany zay am'izao e. Mbola anatin'ilay manao fikaroana fa mbola tsy afaka milaza an'ilay toerana sy ilay any moa zao satria ilay hitanao ihany ilay dahalo anisan'ilay mijery antsika ihany koa ilay dahalo. Nanao appel ihany zareo zany aloha nanao appel reo mitady vola 650 millions. Anatin'ilay fikaroana zany zay am'izao amin'ilay toerana ilay kondizian'ilay toerana zay misy an'zareo reo. Raha iverenana ny zava-misy dia trangana fakanankeriny tsy voalohany nisy eo tany Tsaratanàna tamin'ity taona 2024 ity izao tranga izao. Andrasan'ny maro ankehitriny manoloana izao trangana tsy fandriampahalemana izao ny fahatongavan'ilay fiaramanidina izay fantatra fa ho avy eto Madagasikara hiadina amin'izao asa ratsy mampitaintaina sy mambotry ny vahoaka malagasy izao. Lafo vaovao hafa kosa indray dia mbola tsy totany ela ny fampiasana aji eto Madagasikara ankoatra ny fandefasana taratasy. Betsaka no mampiasa ny timbre anaovana collection amin'izao fotoana izao. Fevrier. Mbola tsy totany ela ny fampiasana ny ajiana ny timbre eto Madagasikara ankoatra ny mahasara-pandefasana taratasy zany. Mirakitra ny tsara ny fotoan-dehibe nanamarika ny tantaran'ny firenena. Ny arena ara-boajanahary sy ny kolontsaina mampiavaka ny firenena ihany koa ny timbre. Betsaka araka izany no efa mitahiry ny timbre anaovana collection philatélie. Tsika zao ity timbre ity dia hitantsika hoe io zao misy sary io sarina mpanjaka io tema io zany olo malaza. Misy ny valeur faciale hitantsika 400 FMG na 20 ariary. Io natao hoe valeur faciale. Io zany vidin'io rehefa timbre ianao dia misy frais ilay izy. Ny valeur faciale misy eto amintsika zao ny timbre anankiray misy manomboka amin'ny 1 ariary ka hatramin'ny 10 000 ariary. Ny collectionneur-na timbre dia lazaina hoe philatéliste. Ampisehoana ny tantara efa nisy na événement io na toerana io azo tehirizina avy amin'ny alalan'ny timbre io daholo amin'ny alalan'ilay hoe thème. Tsy maintsy mamokatra timbre raha isan-taona ny kilan'ny postra malagasy mifanaraka amin'ny fangatahana sy ny daty nanamarika ny taona ny lohahevitra ka mandidina ny roa hetsy ajiny ho atota amin'izany. Maro ny dingana sy ny fepetrarahana isorohana ny fanotana jihosoka raha ny fanazavana. Dia misy date de naissance izy dia izay ilay atao hoe andro voalohany. Dia misy acte de naissance na tsy maintsy misy an'ilay valopy andro voalohany. Ny timbre rehetra voaka dia misy enveloppe premier jour. Voalaza eo ny andro hoe oviana izy io navoaka. Oviana navoaka dia misy an'ity enveloppe premier jour ity. Dia miaraka aminy ity izao ilay timbre. Dia misy karazana timbre mivoaka aminazy amin'ity ohatran'izao ny fisehony. Ity natao hoe planche de timbre. Misy timbre maromaro ao anatin'io. Ity ny timbre anankiray zao dia misy timbre 20 anatin'ity planche iray ity. Misy koa ny information philatélique miaraka aminazy ity. Information philatélique izay milazalaza momba n'io timbre io. Ohatra zao hoe ity zao lapan'ny tanàna dia hoe oviana io namboarina izay information mikasika an'io. Mbola tsy fantatra mazava ny kilan'ny fotoana nampidirana voalohany ny ajity eto Madagasikara. Efa samy nampiasa ny postra ho fitaovan'ny mpifandraisana avokoa. Ireo firenena dehibe nanjanaka sy ny fanerasera tamin'ny Madagasikara nanomboka tamin'ny taonjato faha 70 toa ny Angleterre, la Frantsa sy Norvège. Taona maro aty aoriana
mbola nivelany no atota ny timbre malagasy ho fisorohana ny osika sy ny alatahaka saingy efa mpikambana anatin'ny union postale universelle i Madagasikara. Io no misahana ny fanomezana certificat d'enregistrement ho an'ireo hoadia. Voarakitra anatin'izany ny datin'ny fanontany, ny sandany, ny habeny sy ny maro hafa raha ny fanazavana. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia mifarana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana 2024 eo amin'ny taranja ara-panatanjahantena motocross. Natolotra omaly ny amboara ho an'ireo mpilalao telo voalohany isan'ny tsokajy. Fevrier saratra. Tontoso omaly teny Besarety ny fizarana ny amboara ho an'ireo mpilalao telo voalohany isan-tsokajy. Nandritra ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja ara-panatanjahantena motocross. Eo amin'ny sokajy 50cc. Larana voalohany Tianiaina Ioanina, larana faharoa Rajonarson Loïc ary namarana ny filaharana telo voalohany Razafy Maefa ny Aiko. Ho an'ny sokajy 65cc, Razafy Maefa miaro no larana voalohany, larana faharoa Ratsiraka Damien ary larana fahatelo Rakotoarimanana Jeremy. Eo amin'ny sokajy 85cc, larana voalohany Andriany Rinondi, larana faharoa Robinson Falindrina ary any amin'ny larana fahatelo no nahitana ny Ratsiraka Gérald. Eo amin'ny sokajy Espoir Kosindray, Preuve Marco ny larana voalohany, Randriana Solo Steven ny larana faharoa ary larana fahatelo Ranevson David. Ho an'ny sokajy vehivavy, Rasadson Lalano ny larana voalohany, Robelinas Larsan ny larana faharoa. Sokajy vétéran, larana voalohany Ravelnirina Benjamin, larana faharoa Ratsiraka Roland, Rasolo Arvon Léon larana fahatelo. Sokajy vétéran 1, larana voalohany Razafy Maefa Tsirava, faharoa Rakotonjanahary Patrick, ary any amin'ny larana fahatelo no misy any Macboul Tarzan. Ho an'ny sokajy junior Kosindray, larana voalohany Bourdes Florian, larana faharoa Rakotoarimanana Aron, Andriany Rina Tomine larana fahatelo. Ho an'ny sokajy catégorie 2, voalohany Rajonary Cédric Atan, larana faharoa Mahery Lala Mahery ary larana fahatelo Ivan Léon. Faran'ny sokajy scratch, larana voalohany Ernest Tronty, larana faharoa Dida Claudio ary namarana ny larana fahatelo Rakotoarimanana Rondi. Niadiny fifaninanana raha ny fanazavana. Point kely fotsiny any ny faharoa sy ny voalohany ary azo lazaina fa niakatra sy nivoatra be ny faripahaizan'ny mpilalao moto teto Madagasikara. Ny antony nahatonga an'izay dia ny finiavana sy ny fikirizan'ireo ankizy manao entraînement isan-kerinandro, indroa intelo isan-kerinandro ary indrindra fandraisana anjara amin'izay fiofanana rehetra izay nisy na teto Madagasikara zany na tany ivelany. Hitanao fa rehefa mandeha anjara ianao amin'ny fihaonana ny ivelany dia mahazo traikefa dia mitombo foana ny fahaizana. Nanomboka androany ny taom-pilalaovana 7-12 eo amin'ny taranja ara-panatanjahantena motocross. Mpilalao manodidina ny 7-20 ny ifanandrina. Anatin'ireo sokajy miisa 10 raha ny fanazavana. Isin'ny fanavaozana eo amin'ny fitsipy-talao ho ny filohan'ny fédération. Ny atao hoe nouveauté amin'ity taona ity zany dia mizara roa mazava tsara ny fifanana tombaka Madagasikara satria misy ny kategoria motocross dia misy ny kategoria enduro. Ireo kategoria ireo tsy manakana ny piloty tsy hanao an'ilay championnat anankiroa. Zay zany ny tena fivana lehibe. Toy izao aseho an-tsara zao ny ampahany andro voalohany fifaninanana teny bypass Avoloa androany. Efa tafapetraka ny toerany Madagasikara eo amin'ny taranja ara-panatanjahantena motocross aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana sy Afrika Atsimo Atsinanana. Mbola maro ankila ny teboka mila fanamafisana ho ny filohan'ny fédération indrindra ny fitaterana ny moto mandritra ny fifaninanana ny velany. Arahinao anatin'ny fandaharana mekamag ny alarobia ho avy zao ny andindiny mahakasika izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia mbola mitoy ny hetsika ataon'ny Gilets jaunes any Frantsa miditra amin'ny acte faha-13 izy ireo ankehitriny. Olona ray no naratra mafy omaly teo anoloan'ny antenimieram-pirenena frantsay tao Paris fanadina.
Mbola mitoy omaly sabotsy ny acte fahatelo amby folo ataony gilet jaune any Frantsa. Ny tolakandro nanomboka ny diabe ampilaminana teny amin'ny Champs-Élysées. Manodidina ny 4,000 ireo gilet jaune raha ny fanisana nataon'ny ministerany atitany any an-toerana ary voadidin'ireo mpitandro ny filaminana maro. Nitony kely amin'ny anteny meram-pirenena frantsay ny diabe ary teny vao mivadika ny toedrarà. Sasatsasany tamin'ireo gilet jaune nanao maloto teo anoloan'ireo mpitandro ny filaminana miambina ny lapa. Saika hiditra ankeriny tao amin'ny lapa ihany koa izy ireo ary nanomboka ihany koa ny fitoranan'ireo mpitandro ny filaminana. Namaly tamin'ny alalan'ny bomba matadran-dranomaso ny mpitandro ny filaminana tamin'izany. Nandritra ny fifandonana, lehilahy iray no niala ny tanany, fa mbola tsy fantatra mazava ny tena natonga ny faharatrana. Nanao ny lalany hatrany ireo mpanao fihetsiketsehana ka namonjy ny lapan'ny loholona. Teny an-dalana, maro ireo fa nanam-bahoaka simba sy vaky. Lasibatra tamin'izany ihany koa ireo caméra de surveillance. Hatreto aloha, mbola tsy miova ny fitakian'ireo gilet jaune izay nanomboka 13 herinandro lasa izay. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alahady alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soafa tsara daholo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vaovao. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny fampalalam-baovao. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.